Information. Andro natokana ho an'ny kinésithérapie maneran-tany ny 20 septambra. Loha hevitra namarihana io andro iny hoe ny anjara toeran'ny kinésithérapie sy ny fanarenana ara-batana eo amin'ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka malagasy. Ny 20 septambra dia andro natokana ho an'ny kinésithérapie maneran-tany io fankalazana io. Ny association des kinésithérapeutes eto Madagasikara dia miara-mankalaza sy manamarika izany fa ny andro natokana ho an'ny kinésithérapie eto Madagasikara dia atao ny 17 sy ny 20 oktobra izay isian'ny fionabe nasionaly ny mpikambana sy serasera ara-tsiantifika nampitondraina ny lohahevitra hoe ny anjara toeran'ny kinésithérapie sy ny fanarenana ara-batana eo amin'ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka malagasy. Samy manana ny fomba anamarihana izany andro izany ny fikambanana tsirairay ary fanindran-dalana amin'izany ny fisian'ny fionabe nasionaly miampy ny serasera ara-tsiantifika izay miompana amina lohahevitra. Ny mpikambana isan-tsapan-draharaha dia samy manana ny fanamarihana sy ny fankalazana ataony amin'ny andron'ny kinésithérapie maneran-tany io fa ny iraisana dia le amin'ny 17 sy ny 20 oktobra. Noho izany dia entanina ny mpikambana rehetra ao anatin'ny association des kinésithérapeutes ho tonga maro amin'ny fiaraha-mankalaza amin'ny 17 sy ny 20 oktobra izay atao eto Antananarivo. Izany dia natao indrindra hanatsarana sy hikajiana hatrany ny asa kinésithérapie eto Madagasikara. Raha tsy haivina fohifohy dia misy 300 ireo mpikambana eo anivon'ny Akima na ny association des kinésithérapeutes de Madagasikara ka ny 70% amin'ireo dia miasa eo anivon'ny toeram-pitsaboana miankina ny fanjakana avokoa. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.